mpamosavy izany. Reto avy no namelona ny tantara onjany aina nitsorandremorasata nanjamandresy mamotiny ary benjamin nanoratra ny tantara nanja mandresy arahanao anio ny fizarana voalohany. Aizaho aiza izany misy andady amin'izao e dia isa tampoka koa moa no nafatesany eny ka vitany foana ny teny tampoka ny marina rehetra mikasika ny fiainako sy momba ny dada. Zaho koa moa tsy tia amin'ny alahelo azo mihitsy niezaka ny tsy nanontany azy mihitsy satria hitako nanana retim-po mihitsy izy tamin'ny fieritreretana azy. Ny anonteny nataony fotsiny dia hoe tamin'ny fotoana hoe izy fantany fa efa miteo jasa dia iny izy no lasa ary tsy hita intsony. 3 volana ihany izy no nandefa fanampiana kely dia izay hatramin'izao tsy hitany misy azy. Ary ny tena zava-doza araka ny resaka ny fanaovana isineny dia netiny daholo ny firavaka sarobidina rehetra, ny rojo, ny volamena, ny peratra, ny kavina ary ny goromety izay lovandreo ray aman-dreniny. Eny fa na dia hatramin'ny kara-panondro aza dia ny potendry. Izay no antony tsy nanontaniako azy foana izay momba n'izay raiko izay satria hitako nalahelo mafy izy. Ary raha ny fandiniako azy dia tena ray mpandositra didy, mpangalatra ary mpamono olona nkolaka sady mpamosavy malemy mihitsy. Zany efa tia efa vola kely sisa ny eto an-tanako, ny asa tsy misy, nalefa ny tompotrano fa hoe hampiditra mpanofatrano vaovao izy. Dia inona zany no ataoko? Ny tena nefa mba mahay ihany, nefa aizany misy asa atao, asa inona? Mety angamba aloha aleo mandeha makany ambany vohatra ny mijery ireo fianakaviana sy mba misy azo atao ihany. Tena miaiky ny fidiram-bola ny dada mihitsy marina. Toreny fazampanam-bola be reny daholo manatona azy ao. Tsy haiko hoe manao afera ve izy sa ahoana e? Isako misy vahiny tonga koa moa dia asainy mivoaka foana fa tsy mahazo miendresakako. Nefa izaho mba zanany ihany. Tsy haiko mihitsy hoe inona ny tsy hamelany anahy ihany sy hanatrika ny asa ataony. Sa ve zavatra maloto sanatriany ataony dia tsy tiany ho fantatro. Tena mampanahy ahy mihitsy io zavatra io ka. Tsy vitany hoe indray mandeha fa efa mila ho isan-kerinandro izao kosa ve? Ny olona manodidina amin'io efa samy miresaka anay avokoa. Izany ny tena hoe lasa manam-bola be tampoka mihitsy izay. Ny fiara amin'izany ireny fiara 4x4 vaovao be ireny. Fa ny mahagaga ho ahy dia izao e. Isako ny manontany ahy dia trerina, dia zerana, avinaviny izany foana mahazo ahy. Nefa izany mba tia halala izay momba ny neny mihitsy. Mandreraka mihitsy marina ka. Ahoana mihitsy ireny ataoko mba ahafantarako ny marina izay tena asany dady e. Iandresaka ve sa hiditra meloa amin'ny efitrano firesahany amin'ireny vahiny ireny? Ka raha tratra ao dia ahoana? Tsy ho voamay loza. Tena reraka mafy mihitsy izany marina. Soa fa efa misy tanàna akaiky re. Sady mba efa tanàna mivoatra izany mino kosa fa misy zavatra azo atao ivelomana hoe. Aty amiko ty manko tsy misy tsony na dia ny ariary azy. Tsy misy fidianana sakafo tsony. Raha ty marina. Aleo hitsiry ihany aloha dia ho hita eo rehefa tonga eny. Eza koa ary ty fiara nolazainy dada fahaka ety atsiny e. Aza hitako ka tonga indray ilay vahiny ireny dia adininy aty a. Mba mandreraka tsy. Nateriny aty etsy ianao dia tsy hita izy avy eo. Netana nefa reto mavesatra sady besaka. Manahoana tompoko? Salama tsara ramose a. Mitady karama tompoko ka ono a mba afaka teriko ve ny entanao azafady? Ie, tonga ara-potoana mihitsy ianao. Izany hoe andraisiko loposiana dia ampianao fotsiny mibata sy manalaza any an-trano e. Miaraka amiko izany ianao? Tsy maninona tompoko fa mety amiko izany ka. Dia mety eo amin'ny ohatriny eo izany no omeko anao? Izay mety aminao e. Ianao koa ve tsy halala hoe ohatrinona misahaza ny asa ataoko aminao? Ndao azy e. Dia misaotra betsaka re tompoko. Tsy sisy saorana reto azo batao e. Ao ary avetsy aloha ianao fa aleo bataiko daholo e.
mety tsara aloha zao ny seratra eto. Misy ity commande indray mandeha ity no tena malasa ny saiko ny anatanteraka azy. Raha vao mety anefa io tsy mila manao zavatra hafa-tsony a. Sery indray mandeha monja tonga dia milamina tanteraka. Ary tonga dia vola be avy hatrany. Dia ahoana nefa ny fanapa-kevitra? Atao ve sa ahoana? Tsy olana rangahy io fa leo atao a. Rehefa mahavita an'ireo amin'io tonga dia ajanona tanteraka. Ary mety ary aorianan'izay tonga dia miala eto avy hatrany. Ary aloha torokely amin'izay aloha andaniana an'izay asa vaovao izay. Tonga dia mitombo indray zany ny arenako. Vola zany, tena vola. Ohatray, adinona niraka sofera ka ny liva ny tsena marina. Variana tamin'ilay vahiny teo a. Enjana koa zany. Dada kosa nama tena manary amin'ny sarotra ka. Ohatray marina. Tonga sondry e. Tena azafady fa nisy olona tonga teo dia tsy afaka nitsika mihitsy ahy. Efa andeha niraka sofera mihitsy mantsy aho ndry tonga io. Salama tompoko. Ahoana ry se? Io ry se apetraka le entana. Ino tompoko? Reto ny volanao ry tovolahy dia misaotra betsaka. Misaotra ry se nanampy any liva. Veloma daholo tompoko. Azafady matomizely. Tsy aleo mba avoakanao kely efa ohatra misy alika masika be ao tokotaninareo ao. Marina mihitsy zany. Ndao ary dia mamerina fisaorana anao e. Ino tompoko? Mandehandeha ny antsinany ihany raha misy entina na zavatra hafa ilainao eo amin'ilay toerana nahitanao ahy io ihany. Aleo fa rehefa miantsena dia atsoka eo amin'ny toerana io ihany ianao hitondra ny entana fivezivezeko e. Mba tsara toetra kosa aloha ilay tovovavy teo iny Ary ohatrin'ny ary dia karaha manomeny aty. Raha hoe jerena fa tonga dia nampirimiko fa tsy mba nijereko akory. Ohatray marina. Tora alina be zao tia nomeny aty. Fa ahoana? Dia mba ny famatika ary ny vola saika nomeny ahy. Aleo aloha tazazamiko eto ivelan'ny vavahady eto sa mba hitako eto dia atsoka. Na tsy hitany aza mantsy ty volo ty hitan'Andriamanitra ka tsy mety. Iny tokoa eo marina. Sady ty tamy manantona ivoaka amin'ny vavahady ty. Aleo andrasako eto e. Fiona ny ataonao eo fa ngatsy ho di karakara sakafo e. Efa miraiky ambin'ny folo sasany ane zao e. Lozanao mipetraka eto fotsiny indray. Azafady tompoko fa ianao mihitsy nge no andrasako eto e. Fa ahoana? Misy olana anga? Tsy izany fa ty vola nomeno aty ho ohatra mampisalasala e. Reny asa kely nataoko reny ve madama dia iray alina ny karana. So dia tsy mety ka. Marina, ilaina ny vola fa ohatra ny tsy manda ny saiko. Tia ny volanao fa tsy zakany saiko ny eritreretra hoe asa toy ireny ny lanjany nefa iray alina ny karama. Raha mety aminao re 3,000 mena fa antonony izay. Andriamanitra, ahoana koa ary izany? Fa nga ianao tsy mila iray alina ka. Rehefa tsy hanome 3,000 ariary ianao tompoko dia apetraka eto ty iray alina ity dia andeha. Aleoko mandro foto izay andray vola tsy sahaza ny asako. Sanatria ohatrany hoe anambaka anao dia tsy mety amin'ny fomba fisainako izany. Ary hafa kely mihitsy ianao ty mbola tsy nahita ohatr'izao mihitsy Iza re no taizanao manana toetra mendrika toy izao e? Aleo angamba angatadalana aminao tompoko. Veloma dia amin'ny manaraka indray io napetraka io ny volanao fa amin'ny manaraka dia misaotra anao tompoko. Azafady hoe miverena ary fa omeko anao le 3,000 e. Izay ahay dia misaotra anao mialoha dia izao ataoko ato anaty valopy le izy fa mamenatra ny hanome 3,000 vola ny asa zany e. Tsy aleonao mba mitodika kely any amin'ny tamboho any aloha fa amoaka le vola sady. Ina ary tompoko, ataoko fa tsy maninona fa hitodika aty e. Zay, ty ary ny volanao e. Ao anatin'iny valopy iny dia misaotra betsaka indrindra fiaraha-miasa e. Veloma ry tovolahy dia aza miandry etsony Eny tompoko, veloma. Mba iza loatra re iny tovolahy iny. Toa manana toetra volamena izany. Raha olo-kafa mantsy nomeko an'ilay iray alina io zao angamba dia ny teny mangina tamiko hoe vehivavy vendrana. Aleo andeha aloha fa saota raiketo ka. Zay ahay vao mandro ny saiko. Ary aloha mba hisakafo kely etsy amin'ny tsy vary mitsangana itsy aloha fa
tena anao namafy mihitsy azy zany. Iza indray ary ireo olona manana fiara efa ho 5 tonga ao amin'ny tady ireo, sady izay olona mbola tsy fahitako mihitsy izy izany. Manao table fotsy daholo dia misy olona manao solomaso ohatran'ireny hoe dokotera ireny. Ohatray to 5,000 ariary izy zany fa tsy 3,000. Fiazoko sa ve fanomezany? Aoka fa tena mazava. Mety nahita an'ilay fihetsika namerina an'ilay vola angamba ilay tovovavy dia faly. Izay mihitsy mihina fa marina zany. Dia isaorana zany Andriamanitra sady isaorana koa iziko. Inona aloha zany no atao amin'ireto vola reto e? Ahodina ve sa ahoana? Milamina tsara aloha zany ny zavatra rehetra. Manatanteraka zany sisa. Io tokoa fa miantso i professeur. Miarabanao monsieur Faly. Manaja anao professeur. Azonao tsara ve nidinika tamin'ireny dokotera mpiara-miasa amiko reny taty aminao? Mazava tsara professeur. Ka ahoana ny fanapa-kevitrao? Vonona sa... Rehefa mandinika tsara professeur dia tapaka ny hevitra fa ho tanterahako ny fiara-miasa aminao. Mety amiko ilay fandaminana zaretra ka. Ka lefa semail amin'ilay adresy ary ny valin'ilay taratasy iny izay milaza fa vonona tsara ianao. Asa dimy manao soni ara-dalàna, misy zavatra maromaro finoana ao any dia alefaso rehefa vita. Aoriana izay dia alefa volany mananao ny fitaovana amin'tanao an'izay asa izay. Eny tompoko, mazava. Alefako rehefa vitako fa miantso melo ihany aho. Eny ary monsieur Faly, tandremo tsara fa asa sarobidy io ary mila fitandremana tsara ary reny fanazavana ny mpiara-miasa taminao reny. Mazava tompoko. Zay fa mandra-peo ianao. Miandry anao Eny tompoko, veloma professeur. Zary ilay tovolahy iny mbola tsy hita foana, nefa efa ho atsasakadiny be zao ny andry azy teto. Sa mbola manao asany ambadika any ve? Ohatrizay, tena io mipetraka miankin-drindrina io izy. Marina tsy matory am-pitoerana izy zany. Ie, mba raharaha koa zany marina. Na ny mofo gasy teo am-pofony aza adininy. Ndraso andehanako eny e. Ory tovolahy, fangay ianao. Oay, salama tompoko. Tena rendrika teto marina. Marary angay ianao zany e. Dia azafady aloha nanaitra anao ahy e. Tsy marary ka. Tsy maninona re. Hitanao fa somary nangatsiaka be tamin'ny alina dia tsy nahita toro mihitsy aho. Zao misy tamin'ny andro zao vao mba mahazo aina kely dia naleoko natory aloha e. Mangatsiaka ahoana koa e. Fanga tsy mirako damo zato izy. Tsy misy ka. Tsy mirako tamin'izany rehefa matory fa... Ary lasa mahay miresaka koa ane ianao zany e. Tena izay mihitsy ka. Hitanao ve io lavarangana somary mihiboka kely io? Ry atsimorika jereo tsara nge. Ay, hitako io ka. Eo ambany lavarangana eo zany matory amin'ny alina. Zany hoe... Ianao ty ve manao vazivazy ratsy sa ahoana e? Tsy manao vazivazy zany tompoko fa izay mihitsy ny marina. Ka raha izany ary fangay ianao tsy mividy lamba tamin'ilay... Nieritreritry ny nofatrano tamin'ny voly mihitsy anie za sady ikarama ihany. Mbola natory teo ny hariva fa mbola tsy nahita kanjo. Rehefa maraina dia tsy hita intsony ilay vola fa nisy naka tao am-paosiko tao. Loza koa zany marina. Fa zao azafady tompoko, misy entana entina ngano. Ie, etsena sady betsaka koa ny entana hovidiako aty e. Fa nga tsy misy fiara akarao io? Tsy ao dada fa nisy nalehany. Fiara telo izay no lasa nandeha any, sady nitondra fitaovana fanaovana trano. Fa tena manan-karena mihitsy aloha nareo e. Hitako tamin'ilay zahatany iny. Zay aloha dia marina e. Fa mahagaga amin'io dadako io anery. Ohatray, mba raharaha koa zany. Nijara reny anarako e. Dia toy izy hoe ny teninao teo. Inona ilay mahagaganao amin'ny raina teo azafady raha tsy madiso? Ka tsy hitako mihitsy anie izay tena asa ataony anzahoany andreo vola be ireo e. Tsy azoko. Ianao ve zanany dia inona no mahatonga anao hiteny an'izany? Tena marina ry ronjara dia tsy averany anatrika andinika ataony mihitsy aho isaky misy olona tonga ao a. Manontany aza fa tsy ampahafantariny amisy ny asa. Manontany aza fa tsy ampahafantariny amisy ny asany e. Nefa ny ronjara dia olona manan-kaja sy manan-karena be daholo no mifanerasera aminy ao e. Hitanao angamba ilay katikaty raha vaovao be teo an-tokotany iny tamin'ny anao tany. Ie, hitako mihitsy iny. Tsoroko aminao nefa ronjara fa tena miahiahy momba n'io zavatra ataony dady io mihitsy aho.
zao misy ireny fiara mitondra fitaovana fanaovana trano ireny indray dia ahoana indray zao zany? Fa andao aloha vidiana ny entana fa atoandro ny andro sao dia taraka ety ianao amin'ny manaraka indray toy izy nandresaka. Eno amin'ny manaraka miresaka an'izany zavatra izany sika sy ianao fa andao aloha ery amin'ilay toerana fatorianao. Aza manao izay mahamenatra eo anao ka sady taraka be fa andao andeha ka zany mba te hijery an'izany fandrinanao izany andao andeha fa mahamenatra olona. Ndeha tonga dia mandeha ary ianao fa izany mbola hoeny maty mizeliliva sao dia tsy mety re mariny. Ie tsy mety ka andraso hoe ty aloha misy telefona dia alay visary kely fa atory atao amin'ny fandrinanao eto lozy ty marina mafy ory maty mizelina sao dia mba tsy mety ka arevy ianao ty mahay mandamy trano kely ohatr'izao baoritra mivalimbalina ny kitoro biriky tany manga saromana baoritra ny ondana gony efa rovidrovitra ny lamba irakofana alay visary amin'izay moron-jara miangavy rehefa aza manao anio ianao zareo nefa mitangorona ny olona mijery anao sady mitsikitsiky be daholo reto izy efa azonao sary ve eny rehefa vita fa andao amin'izay moa andeha ka petra eto akaiky eto aloha no fanao selfisika vetivety liva mizara koa ta mahafinaritra any mahita ohatr'izao fiainana mbola tsy niainako dia tiako be izany ndrasa aloha akaina kely eto mihitsy avy mandeha tsika ka andao amin'izay moa azafady fa hony tokoa ary jara ahoana izay iza ho any tompon'ity trano ity ay hitanao ry rangahy-bota be mivarokeny ry raha samina anarany anazy io trano io ve fantatro tsara io rangahy io ka tazome aloha ty poketrako ty dia andraso eo vetivety fotsiny eny ray ariko dia aingana ianao efa milamina aloha ny andraisana an'ireo dokoterana alefa amin'ny professeur soa fa tsy misy olana ny vola dia milamina tsara ny namitana ny trano tena mbola tsy nahita trano toy io mihitsy tena raha izao ny toy ho tsara mihitsy ny fiafaran'io laboratoara io sy ny asa rehetra izay atao ao ve dady efa ato ay vendry tena variana be akefa azafady misy ilana ho anga mba misy resaka kely ataoko amin'ny dada raha mety ay ao ary mipetrandry fa zao ary dada mba tsaroany dada moa fa manana andraikitra be ao am-piangonana dada voafidy ho diakona sy filohan'ny sampana lehilahy kristianina marina izany dia inona ny tindre atongavana amin'izany rehefa nandinika ny kalandria amin'ny fiangonana ary dada tamin'ny sampana tanora nanao famerenana tany am-piangonana dia hitako fa tamin'ity volanyity dada ny nanao an'io asa fanompony io izany hoe ray volana izany nefa efa intelo alahady izay dada tsy mivavaka fa zay ve aloha ny resaka ho resahanao amiko sy aleo amin'ny manaraka manao an'izany resaka izany za mbola maika kosa ry dada fa rehefa eo am-pelantanan'ny dada ve izany ny vola sy ny harena ary ny voninahitra sy ny fananana be dia adin'ny dada misaotra an'Andriamanitra sy mamita ny adidina ny lorana ny dada teny am-piangonana sao dia mba hatezitra an'Andriamanitra dada amin'izany ka fa ngamo ty volan'ity ihany no fotoana azo ivavahany dia izao rehefa vita ny fanontanianao dia mandehana amin'izay fa mbola misy aso maniko malaky azonao izany tsy mety kosa izany ry dada ka raha izao moa ny tonga tampoka ny tompo eny amin'ny raho an-lanitra dia ahoana izany inona ny ataony dada tsy mbola tonga izany izy aza miteniteny foana ary ndehana amin'izay fa maika ka zao anisika ry dada vao mba misy fotoana kely iresahany ka hovandray le resaka fifaheniko izay njarako mandinika an'izay manaraka koa ry dada dia izao mba afaka zavain'ny dada avy eo any asa ataon'ny dada miaraka amin'ireny mpanan-karena be reny ay ve asa ataon'le aza rehetra ihany ka izay ihany tena marina dia asan'olon-dehibe izy ka tsy hitako hoe inona ny ilanao an'izany andray kosa dady maninona kosa zao raha mba valizy izany fanontaniako izany way saika diniko marina tia aloha misy vola rotapitisa ataonao amin'izay ilanao azy dia ndehana amin'izay mandeha so ho avy io any manko le olona mpiara-miasa amiko dia anelingely eto ianao endray ariko fa izao ianao nga mifanerasera be amin'ilay mpitondra entana iny fa ahoana ny mahatonga ny dada miteny an'izany mba tiako fantatra fotsiny ka raha ho za hoe mifanerasera be aminy dia ahoana ka tsy anomy fa manala-paraka ny voninahitra ananantsika
hitanao tsara fa atoato zao dia isy ny fifidianana ka irosako ao be ny tanàna, noho izany mila fitandremana tsara mifaneraiserana be amin'ireny olona maloto mantsa. Hitanao fa mety andotony masony mpijery atsika izany. Tsy mety amiko izany ry dada, ny tenin'Andriamanitra ny milaza hoe tsiavina namanao tahaka ny tenanao e. Dia olona toy ireny koa ve ozy ianao hoe ireny ve tsy hangalatra ary aza entinao aty an-trano aty intsony iny, fa ngamo iny ihany no mpitondra entany, jereva olo-kafa. Dada kosa e, fa maninona koa zao raha tsy manao an'izany ka? Zay e, niana amin'izay fa zao arak'ilay voalasako anao teo dia hiomana irotsaka be ny tanàna ka mila fitandremana tsara ny seraserinao amin'ny olona hafa. Mazava ve? Fa maninona koa nefa zao raha tsy manao an'izany e, fa nga tsy ampy ny vola no hitady raha amin'izany indray. Ka resaka politika io misy tanjona hafa mihitsy, mbola tsy takatra ny sainao zany. Zao rehefa eo amiko ny fahefana dia mora amiko miditra misehatra volenta kokoa. Zay aoka izay aloha ny resantsika fa mbola be ny zavatra ataoko. Eny azoko, fa zao dada ndeha anao koa raha dia raha riva mihitsy aho vao tonga eo. Tsara zany ka ahoana, hitondra fiara ianao sa? Ie, raha tsy mandeha dada dia aleo mba hoentiko aloha io fiara 4x4 vaovao be io e. Tiary ny lakile. Dia zao aza miandry riva be loatra. Endrery dada, lasa ry aloha e. Ndao ary. Dia hitsery anjara amin'izay aloha ka. Mino fa efa milamina tsara izay ny programa rehetra. Ho gaga iny izao. Tena tsy mety mihitsy raha ngany adiny rasana. Za ve efa namana ny miazy 500 isan-kerinandro amin'ny eo ambany lavarangana io mba hatoriako dia izao nataony. Tonga dia asiany barambe mihitsy eo dia nasiany soratra hoe tsy azo idirana. Fa ahoana koa ary ny anton'izao e. Inona ny mahatonga azy manao an'izany nefa mba efa nilamina ery ny resaka ny fanaovanay. Io tokoa io fa variana dia variana. Ohatray, tahakona n'ity fiara tiako namany eo, za mbola mijery tsara ny toerana natoriako no giazan-drasamy io. Jereo anie rasamy raha tsy mitsikitsiky fotsy mijery ahy e. Inona ary ny dikan'izao e. Sary fiaran'iza koa ary ty alohako ty. Iny fa nivoaka le madama mitondra anazy. Manao ny zara? Oay, fa to... Ny rasy vetivety aloha fa eny amin'ny rasamy ahy e. Aza makina anao ka. Ny toerana fatoriako ary anie no nigiazana sy nisoratra hoe tsy azo idirana io e. Ka isotra azy mihitsy aloha vetivety e. Maninona tsara isotra azy ahoana? Vetivety e, andraso eo aloha. Tena fanina mihitsy marina. Inona ary ny dikan'izao? Dia aiza indray zany nahatory? Aiza ny aloka? Mandreraka koa izany marina. Zay ry andao amin'izay aloha tsika etsena vetivety e. Ndao ary. Dia aiza ny lalana? Tsy mandeha tongotra ka midira tanaty fiara. Zany ve? Samba zany marina. Mba handeha fiara 4x4 hono raha anjara mpitaona entana. Hafa kely Dia mitazomany tsara somenjereo Ianao koa? Tonga dia any amin'ny tsena be ivelan'ny tanàna aloha sika mandeha e. Ndao ary. Aroa atao mitondra kahie sy boky ianao. Fa ngahy ianao mbola andeha hianatra ve ty? Ndeha hanao koa ka. Misy konkora ataoko izay amin'ny 2 volana dia manao kory kely aloha amosehako azy. Andraso hoe diniako kely ty zavatra ataonareo ty. Azafady riva. Aza nintolo amin'ny sisiny eo aloha mba hijereo kely an'ireto zavatra ataonareo reto fa misy zavatra ohatrany tsy milamina ny fahitako azy Ao ary e. Eto malalaka sady malomaloka tsara amin'reto azoazo reto. Miandry kely vetivety aloha ianao andinika an'ireto aloha. Ie, sady sotro jus kely aloha fa mafana be koa izany andro izany. Ary liva. Fiza ho any mampanao kory anareo e. Fa ahoana nga? Inona mahatonga no manontany an'izany? Ka tsy misy mandeha amin'izay izy mihitsy ny reto zavatra nomena anao reto e. Manao izay azahoana vola fotsiny izy raha azoko tsara. Tena tsy mety ka. Njara, mba hazavao kely hoe fa tsy mazava amiko mihitsy. Andao ary aloha sika hivoaka eto anatin'ity fiara ity dia aketsy amin'ity vato fipetrahana itsy e. Efa mipetrapetraka aloha izay ny dosie rehetra mikasika ny firotsahana amin'ity be ny tanàna ity. Ny manatanteraka ny sisa. Iza koa noho mba haty very sy reto an-tanàna eto e.
Sady tsy misy matoraka zany koranga ito ataoko betsaka fotsiny ny afisy, ny sary, ny tetikasa, ny sonorisation atao amin'ireny raitra be reny tonga de tapatapaina ny tanàny aka artista koa any amin'ireny tanàna ambanivohitra reny tonga de aminona omby toanana ny mpanao baolina sady zany fantatry ny olona be eto tanàny rehefa kaiky tonga ny pré-campagne tonga de atao miavaka fotsiny zao ka hoana azonao amin'izay ve ny tiako ambara tena voafitaka ane zarinjary tapaka ny hevitro ronjara fa ianao mampanao koroaka tsy mikarama mitony entana tsony zany ianao fa aleo mampianatra amin'izay ka sao de tsy mety aminao aloha hoe olona mpitona entana sy mpatory eny ambany lavarangana anao mpianatra zanaka vavy tokampanany aneky an'izany ve ny rainao inona koa moa nidirany amin'izany aleo alamina ny programantsika eny ariko zao aleo ampahafantarina anao aloha fa zany no ny teny andrasamy hoe asiobara ny fatorianjary io liva fa ahoana kosa ny zavatra ataonao zany ka raha ho teneniko fotsiny ange ianao hoe mialaty eo amin'ny toerana io de tsy hiala eo mihitsy ianao kosa nama de aiza zany anatory aminao ka any aminay ka de atao anatin'ity fiaritiana any amin'ny salon aza manao vazovazo eo moa ianao andao andeha aloha sika fa 8 eo ihany de aiza nify andao fotsiny aloha Allô, manatsa anao professeur? Salama monsieur Val. Ahoana zany programanao zany? Tena tapakevitra rotsaka be ny tanàna marina ve anao? Araka ireny email efa nalefako tany aminao reny professeur de tapakevitra tanteraka fa hirotsaka ho be ny tanàna. Zay indrindra ny atsoka anao mikasika an'ireo fitaovana rehetra ilaina amin'izany, fanohanana amin'ny zavatra rehetra. Zao no izy monsieur Val aza sina olana ny lafiny ara-bola. Zay ilaina rehetra de misy aty amintsika daholo. Na inona. Aleo mihitsy aloha video dia atomboka izay nifanarahantsika. Vao mainka mantsy mahatsara zavatra ny firitsahanao satria manana fahefasika amin'izay ka tsy misy atahorana amin'ny zavatra rehetra. Azonao tsara mihitsy ny programa tiako atongavana professeur. Ka ahoana zany ny programa amin'izany? Manaova fotsiny ianao tetikasa amin'ny zavatra rehetra izay ilainao dia anampitosika anao amin'ny zavatra rehetra mihitsy izay. Eny fa na tetra amin'ny fitaovam-piadiana aza rehefa misy manelingelina. Tena ilaitsika mihitsy ny azonao ny toerana io maizy ianao manomana tetikady tsara. Ie, marina zany. Aza manahy ianao fa efa mpandaminana ny zavatra rehetra mihitsy azaho. Eny azy, mazotoy ianao monsieur Fary. Misaotra ny fiara-miasa professeur. de ahoana moa zany ny ofan'ity trano ity ary reto fanakato anatiny reto koa sao de alain'ny tompony sa efa voalohako ny ofa ny mandritry ny heritaona sy tapany ka mikasika amin'ny fanaka indray efa miaraka amin'ny trano ireo ato zany ampanaovanao koro efa misy fitaovana rehetra ilaina amin'izany koa ato mba raharahandray zany marina de misaotra anao amin'ny ka tsy azo atao no misaotra fa manaiky fotsiny de faly de zay eny ariko fa izao nisy zavatra saika nolazainao zay tapaka teny an-dalana fa toy izy raha tsy diso resaka politika le izy ve andraso ary fazavaiko tsara lavalava ihany le izy zay mantsy aleo aloha itsosotra kely eto ambony sezety mihaino anao sady efa ela tsy nahita nytony seza malemileny tony komoko ka sody matory eo ane ianao hitanao tsara angamy re filazana samihafa miseho etsy seroa reny fa efa kaiky ny fotoana fifidianana be ny tanàna de efa naheno tamin'ny ozam-peo koa ve ianao sady ohatry ny malaza be mihitsy ty fifidianana ity fa nidebadeba daholo ny rotsaka ho ny fahinoko azy ka mikasika an'izay indrindra ny tiako atongavany ny tena marina zany de zao irosaka amin'ny be ny tanàna io dada ahoana tsara hoe liva irotsaka ho be ny tanàna ho dada liva sao de anaonao foany ty dadanao ka ho afa-baraka ahoana tsara hoe liva irotsaka ho be ny tanàna ho dada liva sao de anaonao foany ty dadanao ka ho afa-baraka fa ahoana inona mahatonga anao hiteny an'izany aloha fangamo izy ty rehefa hoe manam-bola de manantena ny olany misy teknika tsy maintsy arahany io fa tsy ataotao foana toy izany lasa bakeon'ny vola izy hoe avita ny zavatra rehetra ilaina de anantena fa olany maizina amiko anie zany resaka ho zany aleo azavaika aminao fa tao anatin'ny fotoana natongavako teto amin'ity tanàna ity de tsy misy makasitraka ny orainao avokoa ny olona miaya tsy matoky ireo karazana vahiny mandalo hoanina sady zay tsy manana toetra hiaraka amin'ny olona sahirana mihitsy
mino fantatro tsara ny apetsahany vola miditra aminarona dia ataoko aza hoe tsy fantatro ny isany. Firy taona moa izay ny nananany io vola io. Inavy mba nataony ho an'ny olona, ny fanatsarana ny tanàna, tsy ireo fa nany sekoly anaran'ny mpianatra aza 3 taona tsy vitan'ny ray aman-dreny. Hitany masony tsara io mino an'izany fa mba nanampy ve izy. Ny tetezany ery ambany atsimo efa boboka, midina any anaty rano ny sarety rehefa hiakatra hitondra vokatra ety an-tsena. Inona no anjara andraikitra no raisiny? Zany ery liva na dia voainy ianarany tonga teto amin'ity tanàna ity, na dia bata entana patory ambany lavarangana aza mba manao analizy ny fiainan'ny olona, indrindra ny fivoaran'ny tanàna, dia mihevitra ve izy ny fananany vola no nanany fatokiana fa olana izy? Fa ny olona vendrana be daholo ka azony ambakaina amin'izany ry liva. Mahalasa saina mihitsy izany teninao izany sy njara marina. Maninona aloha ianao raha resahako aminy dia hiara-iasa aminy amin'ny firotsahana be ny tanàna io e. Tonga dia tsy avy hatrany ny valiny. Na dia omeny azy io katikatara vaovao be io tsy andoto tena amin'izany mihitsy fantatro tsara ny toetrany, na dia vao indray mandeha izy no hita amin'ny masoko. Tsy mety amiko izany fa za mieritreritra an'izany ianao ary foany dia zao anatin'ny sainao izany. Ary zao koa aza verina amiko tsony mandrakizay. Mazava aminao ve ry liva? Eny ary aleo fa tsy averiko aminao tsony re izany resaka izany fa mba misy fanontaniana kely tiako apetraka aminao aty ry njara. Alefaso ary ny fanontanianao e. Dia olona ohatriny ahoana izany ny averinao fa olona izany ka? Ny olona akaiky ny fon'ny vahoaka e, tia mitakosina amin'ny tambany vohatra, tia serasera amin'ny manodidina, mandray andraikitra, tsy miavina, tsy manambony tena. Dia aiza nefa nahitana an'izany olona izany ry njara? Zao e, na dia toy izao raha ny toerana misy ary liva, tahaka an'ireny nahitanao ary eny, dia misy olona fantatra azy, afaka anao an'izany raha vao nanampy azy ianao. Tsy azoko anie izany e. Tsy afaka ampafantatra azy aminao mihitsy aloha ho fiarovana azy, fa ho fantatro ihany izy amin'ny fotoana farany. Ny olana aminy dia izao, tsy manana vola entina miainga izy nefa mahita tsara ny fahorian'ny vahoaka, manana fahaizana entina miatrika an'izany, ary manana fahaizana ihany koa hitondrana ny komina, mahafantatra tsara ny marary amin'ny vahoaka e. Azonao antoka tsara ve nefa izany olona izany e? Dia avy aiza koa? Manana fiara ve? Iza ny mpanolo sainany? Dia iza avy izany ny mpiara-miasa aminy? Inona avy ny fananany? Ny fiara aloha tsy manana izy, ary ny mpiara-miasa koa eny ho avy sy ho ely, ary mikasika amin'ny fananany indray dia reto avy: ny fahaizany, ny fomba fanaovany serasera, ny fahalalan'ny olona, ny toetrany, ny fahaiza-mandinika amin'ny fiarahamonina. Ka ahoana? Ahoana koa izany teninao izany e? Ka vonona ve ianao hanampy azy aloha e? Inona ary nefa no azoko atao aminy e? Sotra ka, vola izay misy any aminao, ka anao manokana tsy hikambananao amin'ny hafa. Izany ve havita ninona ary njara? Aiza ny tiserta, ny kaskety, ny varozaraina, ny anaovana peta-drindrina, ny vola omena amin'ny vahoaka, ny angalana artista, ny mpihira gasy. Everinao fa ohatrinona moa vao havita an'izany? Tena tsy manana an'izany ka? Ary tsy azonao tsara ny paikady raha izany. Enoy tsara, voalohany aloha tsy mila fiara, manaraka tsy mila artista, tsy mila hira gasy, tsy mila varozaraina, tsy mila tiserta sy kaskety koa. Fa teniteny foana ve ianao ty ry njara? Inona koa izao ny dikan'izany? eny ho sarotra aminao tokoa ny saintsainan'izany satria zatra mahita an'izany ianao. Ka ahoana ary no... Eny e, azoko ny teninao ho voavaly izany rehetra izany, saingy tsy izao eny am-pandehanana no ambarako aminao. Ny anjaranao fotsiny dia ny manome izay misy any aminao sy izay azonao atao mihitsy. Eny ary, na dia tsy dia azoko mihitsy ary dia vonina ihany na dia sany aza. Misaotranao mialoha, ka izao ny fepetra voalohany. Tsy azonao resahana amin'ny rainao mihitsy zao resaka izao na roviana. Mila midy ny vavanao. Tsotra ny antony. Ny hamonoana ny herin'ny afo miredareda sy mamay dia ny rano mangatsiaka ihany. Avy aloha izy anao ny azo amin'ny firehetana samihafa, fa ilay olona fantatro kosa anao ny asany amin'ny fahanginana. Tena mistery amiko mihitsy izany resaka izany ka? Ka anontany kely anao ary liva, mba hijereko ny fahalalanao. Hoe ahoana izay? Inona moa natao hoe propaganda aminao e? Oviana ny fotoana tokony anaovana azy. Fampelezan-kevitra izany e, ary amin'ny fotoana anokafan'ny fanjakana an'izany no anombohana azy. Marina ihany izany, raha ny lalana amin'ny politika no iverina dia izay mihitsy no izy. Fa diso izany raha resaka tia azo seza na hampandroso ary haka ny fon'ny vahoaka. Fa ahoana? Raha te hirotsaka be ny tanàna dia nofa misy teknika tsotra sy mora ary azo antoka. Mahaliana be aza ny resaka izany. Lazao ary hoe zava-miafina ilay izy ka aleo atao amin'ny mangingina miresaka azy.
dia izao enoy tsara. lalina indray zany fanazavanao izany marina. Fa zao mbola misy 4 volana moa vao tonga ny fanaterana dossier, ny pré-campagne ary ny fisokafana fampelezan-kevitra. Midraso hoe jerena amin'irety taratasy atao anaty poketrako reto vetivety. Efa niraisiko manko fa nilainy dady izy reto. Omeo ary hoe hodiniako kely. Reto hoe mbola misy fotoana lavalava ihany a. Mahalalaka tsara ka fa ono a. Ianao ve moa tsy mahafantatra tsara ny fomba fidiran'ny volan'ny dadanao e? Tena tsy fantasy mihitsy re a. Tsy mety niteny an'izany amiko mihitsy any izy. Zany hoe tsy zavatra madio aloha izany matoa afeniny aminao e, sa tsy zany? Tena tsy haiko ka. Ka izao alamitsika tsara ny programa. Zany hoe ny fotoana mpanaovana koranao sy ny fandaminako mikasika an'ilay kandida miafina irotsaka ao be ny tanàna. Toy izao ary no ataontsika fa enoy tsara rehefa tsy ampy mantsy ny vola dia tsy maintsy ny hevitra sy paikato no atao mipetrapetraka tsara. Indrindra hatramin'ny resaka ataonao amin'ny dadanao dia mila toranao avokoa. Ary ity ny tsara fantatrao tsara, ny herin'ny fahavalo ihany no andavona azy. Eny ary rehefa nanao fanadihadiana dia tsy misy afaka ny andresy mihitsy ireo kandida irotsaka ireo. Efa betsaka ihany izay olona ny rahako anao fanadihadiana izay. Efa azoko daholo koa ireo anaran'ny mpirotsaka ireo. Fantatra tsara mihitsy ny volany fa tsy sisy atosika izany na oviana na oviana izay mbola irotsaka aoriana izao ny tsy fantatro. Odry, finina koa tsy mahavariana ny dady eto amin'ny terasy eto fa tsy matory any an-trano rehefa reraka e. Eto mihitsy no mety amika. Hainao tsara fa misy ny ady atena ka mila makaina mandinika tsara ny zavatra atao aloha. Izany koa ve dia amaky ny lohan'ny dady eo e. Fa nga moa misy aresy amin'ny dady izany. Efa fantapatatro daholo eny ery dady ireo mpifaninana amin'ny dady ireo fa tsy makaizy izany e. Tsy maintsy azon'ny dady io e. Mahery mihitsy aloha dady tiako. Ary mitovy fijery amiko mihitsy any endry izany. Fa zao ny driva eo mba manana tanjona hafa ankoatra ny fianarany. Oay, izay mihitsy izao ny saika ho resahako amin'ny dada. Ay, ento ary miresaka ao fa manana fotoana kely atsasakadiny eo iresahana aminao e. Zao ary hitan'ny dada moa fa nianatra manokana mikasika ny tontolo ambanivohitra, ny tontolo iainana, ny fambolena sy ny fiompiana. Ka mila fanampiana avy amin'ny dada mihitsy fa misy zavatra ataoko maromaro izay mantsy e. Ka zavao ary afahako mandinika. Misy toerana anaovako vitrine izay ho e. Izany hoe tany amoron-drano izy io. Mbola tsy nininina. Any amin'ny 20 kilometatra miala eto amintsika eto misy azy io e. Asiako dobo sy tanimbary ary trano fitaratra sy nandreo fampirantiana fambolena sy fiompiana e. Mbola mboarina koa ny lalana mantsy. Ka izay no ilaiko fanampiana avy amin'ny dada. Izany hoe izay lazaiko izay izany fampitiana azy fa efa reto nataoko amin'ny taratasy reto daholo ny atsipiriany rehetra. Ay, omeo aho hoe hotoniako azafady. Reto rehetra dada. Andraso kely vetivety ary hoe. Ka ahoana ny fijeriny dada azy? Mety ve? Ary tena manana vinana asa tsara mihitsy enao zany. Dia reto mandreto daholo zany ny vola ilainao. Ie, misy ihany a. Izany hoe averiko ihany ny volan'ny dada rehefa mety ny ataoko e. Za kosa tsy averina izany ka. Fa nampiko anao ane ireo hoe zanako ane ianao livy. Ary raha mbola misy ampy aza lazao ihany a. Eny ary, dia misaotra mialory dada. Ka rovino reto vola reto no ilainao. Ndarapito ary dia efa mety anie e. Aleo ary fa omeko anao arive. Fa izao ataovy ihany aloha izay apety azy fa za mbola sairana be dia tsy afaka manara-maso anao antsy. Efa misy olona mampy ako ane ihany e. Eny ary fa izao liva. Na dia manao ny zavatra io ary ianao dia arao maso ihany ireo kandida ireo sao dia misy manao tetika hafa ny ambadika antsy. Lazao amiko raha vao misy zavatra fahafahitanao antsy. Tsy avelantsika hetsika mihitsy ireo kandida ireo hoe tsy maintsy izany lasa be ny tanàna eo. Matikisy dada e. Amin'ny fara aloha reto vola rehetra. Tonga izany dia miainga ety ambanivohitra lavitra amin'ny fokotany farany aty aloha no manao hetsika mangina dia mandeha miakatra villa tsikelikely. Efa fantatro tsara koa aloha ny olana eto ka tonga dia atomboko avy hatrany ny asa. Efa nao ny fanadihadiana fa manana olana miresaka toha-drano ny mponina eto. Maty daholo ny tambary rehetra tratra ny fasika sy ny atsanga.
io aloha izany no atao voalohany. Ny olana manaraka koa dia ireo mpampianatra ireo tsy mbola tonga ny fanampiana azy, hany ka lasa miady reny ny ray aman-dreny, nefa mbola ao anatin'ny fahaseranany daholo. Aorianan'izay dia manangona an'ireo ray aman-dreny ireo sy ny mpampianatra mba handaminana ny vola tokony hamana ny olana misy eo amin'zareo. Tsy mametraka anarana sy plaky izany hahafantarana fa izany nanao ny asa. Rehefa tonga ny fampahafantarana dia miseho amin'izay, miasa mangina hatrany mba hafitako ny pakiady rehetra. Vita daholo ireo dia ilay tetezana tena mampimenimena ny olona iray an-davantsiny no amboarina meloa. Tsy miseho eo fa lazaiko fotsiny ireo olobe ao tanàna dia mody miaraka manamboatra ny tetezana eo atao amin'ny anaran'ny fokon'olona amin'izay fa tsy atao amin'ny anarako mitokana. Tahak'izay hatrany ny fomba fiasa amin'ireo fokotany manodidina dia milamina. Finona ary ty zavatoza ino sofiko ty marina. Toa nisy nanamboatra olona tohatrano nampikaiketra ny olona tany ambalabe. Sady izay no tena olana dia tsy nisy mpamatsy volohany fa ny olona teo an-tanàna ihany nanamboatra azy sy nandamina ny resaka rahabola rehetra tao. Le tetezana simba be efa tsy vita intsony koa efa andalam-pamaranana ny fokon'olona. Miara-mentana sady efa komple daholo ny fitaovana tao dia niara-nirodana teo daholo ny fokon'olona nanamboatra. Raha jereko amin'ireo tsary azo mipitsikilo reto dia tena misy olona mahay manamboatra tetezana mihitsy manampy an-dry zareo ka tsy izay ve nama vao tena olosa dia izy atao lerina ao ambadika izao raso aloha fa misy olo tena pitsikilo miantso izy zany. Allô patron, manaja anao tompoko? Ahoana, misy vaovao? Ien patron, misy fivoriana ataon'ny président Fokotany atao Ambosary. Tena mahazo olona be mihitsy ry zareo ato Fiza no mampivory azy ao dia inona no antony ivoriany? Raha ny fijeriko azy ato patron dia mikasika an'ireo mpampianatra izay tsy nahazo ny tamin'ny karamany nandritra ny volana maro Zany hoe nisy olona tsara sitraponana olon'ireo karamany ireo zany taty. Sady mbola miampy fotsim-bary raiky tapo avo an'ireo mpampianatra ireo koa. Sy vitan'izany ihany koa fa tonga dia nisy nanamboatra ny sekoly ka ny fokon'olona niaraka nientana nanao azy tao. Seratra hoe aveza ny fanomezana ireo volan'entina niainga sy fitaovana rehetra ireo fa efa tena mandeha dia mandeha ny asa rehetra. Ka tsy zava-tosa ve izany zavatra izany? Zao nataonareo mitadiavinareo lakaramaina dia kortanso azo zao. Ka ro ny fototra hoe aveza ny famatsiana. Tonga dia vinao mihitsy raha vita fa manelingela ny fampanantenana pokaty ataoko rehefa manao propagandy Mety tsy ho vitany zany patron satria fokon'olona ray manontolo mihitsy zao ndray mety anato. Tsy misy olona vahiny ato, tsy misy mpamatsy vola avy any ivelany ihany koa, tsy misy fiara mitondra entana akory fa saretin'ny fokon'olona sy kilanjakilanja ny miasa ato ho sarotra tena sarotra ny programa anao zany patron Ka nareo mety tsy mila vola atao izay hitanareo an'izay mpitarika izay. Tsy fantatrareo fa mety firosana kandidany eo ambadika izao Tena tsy misy resaka politika ty patron fa niponina mihitsy ny hetsika fa tsy niandranizaniza. Vy misy aloha nareo teo fa tsy mety amiko izany fomba fiasanareo zany. Voare patron, alefa ho afo izay. Tonga dia alefa fary daholo ny zava-misy rehetra atya mandinika izay sary mitrango eo. Tsy misy zavatra mandeha izany io raha tsy misy mpitarika fa sokafy tsara ny sainy. Hatrizay teo tsy nisy an'izany ka noho ny akaiky ny fifidianana vao misy azy zany. Areo koa fantatrareo tsara fa adverserako zany. Mazava ve? Mazava patron. Ahoana azo zavatra izao marina. Mandreraka tsy. Ndeha anakaramam-pikaramanady mihitsy aloha hitady an'izay olona be ato ambadika izao fa tsy mety amiko izao. Reny mpiara-miasa pitsikilo reny koa mitama-tamatsy. Ndeha anakaramam-pikaramanady mihitsy aloha hitady an'izay olona be ato ambadika izao fa tsy mety amiko izao. Reny mpiara-miasa pitsikilo reny koa mitama-tamatsy. Otry, finina koa ty mampiteniteny rery an-dady eto Tena mila fanampiana amin'ny mihitsy azy zao ankehitriny zao petralo. Tsy azoko ane zany fanampiana mikasika an'inona moa zany mba ilainy dadanay fa zanga mahavita ninona amin'ny dada ka. Misy ilako anao maika dia maika mihitsy Ka aza fa ohatra aloha na ho vitako na tsy ho vitako Eno tsara Ary kalma tsara aloha dada ka. So dia miakatra eo indray tosidraka nahirana eto. Eno re. Zao ary hitanao moa le tohatrano, tetezana, sekoly. Le manan'olana be amin'ny fokotany manodidina ireo, tadidinao ve? Diso fantatro loatra ireo satria efa nanao fanadihadiana tany fa ilaiko amin'ny fianarako ireo. Loza ngery livy. Tena loza tsoroa amantany. Fa nisy inona ry dada? Nisy nanamboatra daholo ireo zavatra ireo ary efa andalam-pahavitana ary tena vita tsara mihitsy onjy. Ry dada, zany ve dia loza dia inona zany ny zavatra tsara amin'ny dada raha izany ka? Ka tsy mety amin'ny politika ataoko zany kala kely tia. Manimba ny firotsahako be ny tanàna zany. Manimba. Andriamanitro, fina reto zavatra lazainy dady ty
aza mbola miantso an'Andriamanitra zany aloha ianao hoe tsy misy ilana an'izany aloha zao resaka be ny tanàny ty fa tsy Andriamanitra. Hafahafa koa anie izany resaka tady izany toy izany aloha le fanazavany tady de izao mbola misy fahadiniko nisy nanolo ny karamandreo mpampianatra atao amin'ny sekoly reo, zany hoe ireo mpampianatra karamainy framma reo zany nisy nanolo ny karama zay tsy azo nandritra ny volana maromaro, ary ny zava-doza fanampiny koa de izao mbola nampiny fotsim-bary raiky tapo avo ony, tena zava-doza amin'ny tany mbola tsy nisy teto ambany masoandro, loza. Aleo nefa tsy misy mazava amiko misy ty resaka ataony tady ty ka. Everinao fa tsy anelingelan'ny fampielesa-kevitro ve zany aminao ary zay indrindra no ilako anao, misy motocross vao nividiko ao, mandehana anao mitady zay olona tena mpamatsy vola mamita an'ireo tetezana tohatrano sekoly, eo mpandony karamam-pampianatra reo, azonao ve zany tediavinao reo? Dada fenao ve? Mangina aloha ianao tsy mila devitra fa asa zay arzeko ataonao nataonao, mitady zay be atotoa ao ambadiko zao zavatra zao, zay ny anjaranao, vitanao zay anjarako ny sisa. So de manao no foana ary ty tady ty da tsy alalan'izany ary kiala kely ny fantatro fotsiny de zao tsy maintsy lany azy manelingelina tsy avitako an'izany sy tsy atongavako eo amin'ny sezy io de voanako na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana azo. Tena ohatran'ny samy zany ary dada, sa karamainy dada de ataoko zany, tsy maintsy hitady olona mantsy hanampy ako. Gady olana zany ka omeko ohatrin'ny ianao kiala kely amita an'izay aingana de aingana. Ohatriny ary nieritreritry dada zao efa maika aloha tonga de omeko folo tapitrisa ianao, tsy njara ho any ataovy zay hitana an'izay ary mila asa vita aingana. Tonga de mety zany dada, vita ho azy io. Ka ahoana fandehany asa rinjara? Tsy tokony atiamiko any ianao nanontany an'izany Tsy azoko, ahoana kosa ny valy teninao zany? inona ny zavatra inonao? Ahoana ny fahitanao ny asa rehetra treto aloha? Oe, zao vao azoko, tsy mahita mangirana mihitsy le zareo hoe iza ny ambadika reny. Ny raso aloha misy zavatra mampanahy ao ambadika izany teninao zany. Ianao ve mino hoe faly ireo kandidà reo mahita an'ireo asa mivoaka tampoka ataon'ny fokon'olon'ireo? Inona ny mety hiveranao ny zavatra eritreretany zareo? Tena marina, enoy aloha ndresaka tamiko dada fa zany atao mipitsikely olona manao an'ireny asa ambadika reny ary nasainy tady olona koa aho karamaina anampy ahy. Rehefa hitako ireo olon'ireo de izy amin'izay manao ny toyny, ka tsy haiko na inona ny tanjony na inona aloha. Fatahorana ny tsy olany zany, ary tsy manaiky izy fa misy adversera miasa mangina. Fantany tsara mihitsy zany saingy tsy afaka manao na inona na inona satria ny fokon'olona no aztsika meloa, ary tsika koa ny tonga aloha tamin'ny asa mangina. Manaraka izany de zao nome vola folo tapitrisa ariary hanakaramako ireo olona pitsikilo ireo. Ha? Mba tena sahazavatra mihitsy anie dadanao zany ary raha azoko amin'izany resaka ataonao amiko izany de tsy menatry ny amonina hanagatra mihitsy dadanao Zay mihitsy anie ny tanjony kinary reno atao amin'izany atao ao ny vola folo tapitrisa ariary io zany. Sotra kely zany hitarina indray aloha ny asa. Tsaroana tsara moa le teniko hoe niherin'ny adversera ihany no andavona azy. Tena ohatran'ny matahotra an'izany anie mailo be ne dada zao Ay, ny rasa ry fahatoroko anao ny tetika matipaika. Mila mailo fotsiny ianao ary mitazona tsara ny paikady ataoko aminao Ka lazao indray ary enony Ka izao no izy. Indray ary tompoko. Iza mihitsy ary miasa mangina miaraka amin'reto fokon'olona amin'reto fokotany manodidina reto zany no tena hoe babo mihitsy ny vahoaka. Hitako amin'reto videona ilay mpiara-miasa reto fa tahaka n'ireny tsena be reny mihitsy ny fivoakon'ny olona manao ny asa. Atreto nefa tsy fantatra hoe iza na iza mitarika, samy hoe mety hetsika amin'ny fokon'olona mangina fotsiny. Na iliva raha treto mbola tsy mahita mangirana, aiza ve ka tsy misirika lalàna ny marina mihitsy no zareo? Tsy hita mihitsy izy ny mpamatsy vola sy fitaovana nentina nateraka ny asa. Ary ny amin'ity fokotany faranty ary de nanambo amin'ny fokon'olona nanao ny tsena pokotany, napiditra rano fisotro madio, nanamboatra lalana miditra ny tanàna sy ireo lalankely tsy azo alery efa fahavaratra. Tonga de milaminy. Sady taoriana fotoana de nisy nofokena mitam-pihavanana, zany hoe namonombo ny fahamitsy ry zareo. De inona tsoa moa zany nataoko amin'ny kabary. Nefa mila manao fampanantenana pokaty mba havariana ny olona. Ka raha izany anie tsy maintsy mamafy vola sy valy zany. Tsy misy hevitra afa-tsy zay sisa. Ary aiza koa ry diliva mbola tsy tonga foana telefonina foana miainga hoe tsy misy vaholana, tsy misy zavatra hita ty. Efa mivito ora arivo zao. Ha, finona kosa ny mikorontana any ambany an'izany. Andraso hoe aloha.
Ohatray, to liva, vahoana, to feno raby iny akanjonao, misondrano vavany, ny orony, loza marina, tena torana tato ty, tsy maty intsonjy. Aleo tonga de tiny eny hopitaly fa sao de ho faty ato ty ka nahirana ka. Ny fianana be ny tanàny teny vakaiky ty ho faty atoko tsy loza. Ary aiza zany? Aty amin'ny hopitaly ianao e. Aza miteny betsaka aloha fa mbola reraka be ianao. Te atory be dada. Matory aloha e, za eto foana fa aza manatsony ianao. Eny ary dada. Fa naninona ary ty zanako ty marina, to tena vo mafy be za mihitsy. Ndraso aloha jereko mipoketrany hoe mihidy be koa za very mety io zany. Atray marina, to tsy misy volatsony ato, nefa tato mihitsy ny volafolo tapitrisa nampidiriny tamin'ny maraina, nefa niny karapanondro ny telefona reto daholo e. Loza marina, inona ary ny dikan'izao? Tsy, ary inona koa ty taratasy kely mivaliny ty? Ndraso hoe vakina sady oatra misy raha izany. Misaotranao ny diaben'ny tanàna fa avitra indray aloha ny namana. Raha mbola misy dia ampitondray ny liva ihany. Tena lehilahy tsy mieritreritra mihitsy ianao. Volafolo tapitrisa ariary ferangady ty ampitondraina tovovavy toy izao a. Alefaso ihany fa mbola fonina indray zay. Tena nahita mihitsy volazo avy amin'ny tsirariny. Velomary ny ampana nofo be ny tanàna. Losy ty marina, tena tsy namposiko ty zavatra ty. Very zany ny volafolo tapitrisa ariary nisy nangalatra, livy ty nisy namono. Tena zay vo tena tambony aho. Ka nanahoana ny asa farany tandrony zara? Efa vita daholo ka, fa izao ary liva. Nisy polisy miafina maromaro reno a tonga teto amin'ny tanàna atsika. Tohatra misy zavatra karohany zareo zany. Reny mihitsy koa ngeny nahavariana e. Sady ny fahitako azy anie to misy polisy vavy zany mitarika any zareo e. Tomana mafy mifatongavan'ireny polisy reny ary liva marina ka. Zaiko aloha na mitovy ny eritreritsika fa to reny vahiny tsy mari-pototra pakao amin'ny dady reny anie karohany e. Raha zany mety ho voafakotra amin'ny dada mihitsy aza. Ka mihitsy ny fanahiako e. Maninona nefa raha lazaina ihany ny rainao e. Ka izy anie mafy loberin-jary e. Tsy resy doika mihitsy izy. Eny, marina ihany aloha ny azy. Izy raha teo manambola ary manantena an'ireo volaben'ireo anavitra azy. Manana olona enjana be anie io dady io ron-jary e. Mety ho arovan'ireo koa izy raha hoe misy mahazo azy. Ny polisy amin'izao ny liva ka tsy azo anaovana kolokolo zany intsony na manana olona enjana be ary izy. Aleo aloha andeha dia ho iteo e. Fa nanahoana aloha ny fahasalamana niditra hopitaly zay. Aza mandreraka eo rehefa andao andeha, mandeha fotoana. Ndao ary, efa enonao ve aloha ny vaovao e? Hoe ahoana? Efa manomboka mametaka ny sariny eny amin'ny komina daholo any ny kandida rehetra. Ka ahoana ny hevitrao? Araka ny lesona farany menao zany dia amin'ny fotoana farany vao apetraka ny kandida nomaninao. Fiza marina aloha le izy e. Rehefa mipetraka eo reny sarany dia ho hitanao e. Efa miandry fotsiny izy sisa. Ndao azoko, ho hitantsika eo zany. Tsy misy mahafantatra kosa aloha amin'izao endriko izao e. Andraso aloha asesy tsara reto sariny reto kandida reto. Izavy ny mpiara-miasa, iza ny mpanolo-tsaina moa zany ny tena marina. Aleo tonga amin'ity sariny dadany livy ity. Ha! Ny azy aloha ny tsara indrindra ny taratasy. Tena anisan'le lafo vidy be mihitsy. Jereo fa tena olona mirentirento be daholo ny mpanolo-tsaina. Misy dokotera, talen'ny orinasa maneva. Ha! Ary tena olo be daholo izy zany a. Amin'ny herinandro zany ny sariny kandida ny tantsano hipetraka eto e. Larana fahafito farany izy. Andraso hoe iza tsara hoe ty anaran'ny dadany liva. Ny masoko ve ny mandrosa za mihitsy ny fanina mijery ty anarany ty. To anarana tsy vainy amiko ane izy zany. Marina tsy disy ny eritreritro. Ahoana ary ty zavatra hitan'ny masoko ty marina. Losa fa tena mitady arary hatramin'ny andohako mihitsy zany. Aleo mihitsy aloha hiala eto aingana ka.
sao dia minjery eto ka ho afa-baraka eto. Tsy azoko mihitsy ny fandehan'ity sarita amin'ny masoko ity. Vizy ty kandida hafahafa ty. Tô taratasy tsotra no misy ny sariny, reny taratasy fanaovana photocopie reny. Reto mpanolontsaina indray, tô ro filohan'ny fokotany eto amin'ny manodidina. Tô mbola tanora kely izy zany, manao malabary, misatroka penjy. Miretirety. Zao ve tsy volarina fotsiny? Sao dia veriny olona fa any amin'ny EPPR ty resaky ty. Aleo itony propagandy, io fa vita hitondra commune. Fa gaisy ty borao fokotany ka anaovana amin'izay tiana anaovana azy, manaonao foana tsy. Njara, ianao misy zao ny tadiaviko. Dry, finony ty mahatezitra anao avy any aloha e. Ay zao nitetika amitahanao ah. Tsy azoko, tetika amitahako anao ahoana moa fa tsy mazava. Alainao daholo vola rehetra ty amiko dia ianao ihany no mirosaka kandida avy eo. Zany hoe hifaninana amin'ny dada zany ianao. Zany ve dia mba ho rariny aminao ka? Ay ve, ka ahoana zany? Iandany amiko anao sa iandany amin'ny rainao? Maninona tsara hoe rinjara? Tô manao menasy amiko anie ianao zany e. Heverinao fa kentrona mihitsy aho zany tsy ahalala ny tetika ataonao ah. Moramora noho ianao dia milamina tsara e. Tsy milamina aminao zany ary njara, fesy rasy loatra ianao. Anapotika azy dada mihitsy zany tena tanjonao. Tena tsy naposiko e. Ho hitanao tsara fa ataoko mahalala ahy ianao. Tsy vitan'izay andrava ny fiainanay sy dada ianao fa mbola tsy mirara ny fitiavako ihany koa. Tsy azoko. Fitiavanao ahoana azafady? Reny ve dia mbola tsy voapirofo ihany hoe manam-pitiavana anao ahy e. Sa ho dinao tsitsy zany? Sa mahafinaritra anao mihitsy ny manapotika sy ny fianakaviako? Tena mahay ianao ka. Mahay saingy tsy ho zakanao ny vokatro izao e. Ah, zay vao azoko ny tianao ambara. Tsotra le izy liva, tsy afaka ifamototra tsika. Fa ino ty loza lasainao e? Sao dia mba efa mitapo kosa ary ty ianao ty? Zay ny marina ary liva, tsy azoko atao velivelo ny fankaty. Mazava aminao. Dia mbola vitanao koa ve miala moramora ny fitiavako e? Nefa zaho efa nanao sorona fiainako manontolo mihitsy hanampiananao. Tsy ho zakanao ny todin'izao e. Dia efa fombanareo lehilahy mihitsy mantsy miala moramora toy izao ah. Ireto avy no anay aina ny tantara. Onjay ny aina, mitsora ndray morasata, Nanja Mandresy, Mamtiny ary Benjamin. Nanoratra ny tantara, Nanja Mandresy. Arahanao anio ny fizarana farany. Ah, zay vao azoko ny tianao ambara. Tsotra le izy ary liva, tsy afaka ifamototra tsika. Fa ino ty loza lasainao e? Sao dia mba efa mitapo kosa ary ty ianao ty? Zay ny marina ary liva, tsy azoko atao velivelo ny fankaty. Mazava aminao. Dia mbola vitanao koa ve miala moramora ny fitiavako e? Nefa zaho efa nanao sorona fiainako manontolo mihitsy hanampiananao. Tsy ho zakanao ny todin'izao e. Dia efa fombanareo lehilahy mihitsy mantsy miala moramora toy izao ah. Afaka men'ny fanazavako aloha ve ianao e? Tsy te ihany ny fanamarina tena avy aminao tsony ary njara. Ampy izay famitahanao anazy zay. Ay, zao ary. Jereo fotsiny aloha ty kara-panondro ty. Miaraka amin'ity kopy ity dia azonao ny tiako ambara. Azafady hoe hijereko an'izany fametrapetrahanao azy zany. Dia ny tsara aloha dia ho hitanao na mpanapotika ny fiainanao anaty, na koa hoe ratsy toetra sa ahoana. Zara, fa ahoana ty? Tony anaran'ny dady ty anaty karam-panondronao ty? Zany hoe raha azoko tsara zany dia... Za mihitsy ilay zanaka ramatoa velonjara Marie Véronique, le narian-jara faly raha vao tany am-bohoka montsy. Ary tsy maninatra koa izy taorian'izay nangalatra ny volamena sy ireo firavaka sara-bidy tao aminay, ka natonga ny neny maty noho ny areti-po, dia ireo vola be sy fananana ikalabonanareo mianakireo. Loza marina, tena loza, lozako, tena liana-dahako ihany ka isaika ny tiaviko. Afa-baraka marina, tena mifona lesin-jara, mifona fa tsy fantatro e. Tsy misy tsinonao velively zany ry liva. Isaorako ary Andriamanitra nisy ty fifidiananao be ny tanàna ity ka nalalako ny anarany dadanao. Fa raha tsy zany dia mety ny famototra tokoa tsika satria
efa mba nieritreritra nambarany fitiavako anao ihany aorianany fifidianana. Dia inona ny atao amin'izao rin-jara? Tsy aleo tonga dia ho any amin'ny dada. Tsy mety izany ka. Aleo vita ny fifidianana dia ho ito ila filaminan-tsaina be mantsy alohan'izao e. Ny zava-dehibe aloha dia ny fahafantaranao sy ny fahafantarako fa mpianadatsika ary tsy ny famototra. Indray azoko. Tena misy zavatra tsy manjary mihitsy anie ao anatin'ireny propagande ireny. Ny any sonorisation, ny t-shirt, ny kaskety, ny volany zaraina, ny be indrindra sady tsara indrindra, ary tsy vitan'izany ihany fa ny ako ny fiara maro indrindra. Nefa maninona no rakorahan'ny olona? Tsy nisy olona nijanona nanatrika ny kabary rehefa voazara ny fanomezana samihafa. Enjana ihany ity marina, ary le kandidana veriko fa mahantra velona be iny. Tsy misy sonorisation, tsy misy t-shirt, tsy misy fizarana vola. Tena justa mégaphone fotsiny nampiasaingara iny. Nefa olona samy manaraka azy zany, tena olona. Ary ny mahavariana dia any amin'izay toerana rehetra alehany dia rakotr'olona daholo. Bisikileta ny mameno ny arabe, miaraka amin'ireny borety mpitaona entana ireny sy ireo sarety taritanana. Orakoraka izany rehefa tonga izy toy ireny filoham-pirenena ireny misy ve nama? Fa ahoana re? Izy iny. Ary maninona mora atao amainga anazy? Raha izao anie ny toy tonga dia tsy salasala vetrany fa olany iny. To valaketraka fotsiny anie dady izany e. Fa misy inona? Fa mitampina ve masonao ry kiala kely ity tsy mahita an'io kandida mampirongatra vahoaka io a? Efa vola ohakinona zay ny lanintsika. Inona ny eo? Tsy misy miaino. Vita ny spektakla ka ikabary dia iny ny olona ny lasa. Sady zay maneso amin'ny alalan'ny orakoraka avokoa. Fa rehefa iny kandida mahantra kely tsy manana afa-tsy megafone iny miditra ny sehatra manao propagandy, tsy aleo ny olona ny terrain zatsory. Sady zay fiaino hatramin'ny arabe milahatra manaraka azy avokoa zao adalatsely rehetra izao. Tena mandreraka sa mety tsy mampivaky loha aminao e. Dia inona izany ny fanapahan-kevitra dada ka? Tsotra kely zany kiala kely tia, tsy maintsy foanana iny. Zay no aingana indrindra. Raha mbola eo iny tsy lany mihitsy ary tsy maintsy manao izay fomba rehetra angalaram-bato aorianan'izay azonao. Tsy mety anie izany eritreritra dady izany e. Ka na mety na tsy mety tsy maintsy atao e. Mazava tsy maintsy lany be ny tanàna zay ny fantatro. Ambadin'io tsara ihany aloha ry dada ka. Tsy mila fandaniana tsony zany kiala kely tia. Mila mpanakorontana ny propaganda n'iny kandida mahantra velona iny ny any ianao mijery olona misa zato zay tena jiolam-boto faran'izay maditra reny no nalaina. Na ohatrina rehefa vita zay dia atao izay tsy ahitana songy foana ny to ambonin'ny tany. Dada, efa hoe tsy mety ho azy zany. Lasa ianao voaka. Aingakaingana, tsy mila anao mijanona eo na dia 2 minitra monja aza. Ary aleo tsoroka aminao fifananavatra sniper tifitavitra n'iny. Olona mahay mitifitra basy alavitra zany sniper zany sao dia tsy azonao. Ny fatin'iny no alevindreny mpanaradia azy reny ary tsy ho ela. Tsy mety amiko kosa zany ry dada. Ary mba fantatrao moa iny olona fofonao iny eny. Tsy misy raraiko an'izany ry kiala kely tia. Foanako iny dia ampy azy ay. Ka izy ary anie milaza ny resaka amin'ny dada fa misy zava-dehibe ilainy amin'ny dada hono e. Tsy avy hatrany ny valiny. Mazava, izy ny mahita na misavy ato an-trano iny na tsy. Sa mitetiky ny angata-bola fa mahantra. Tsy mila miona amin'iny na indray mandeha monja azy. Ary rehefa no dinihako tsara koa nge iny sary iny dia misy itovizana amin'ilay mitondra ny entanao indray mandeha ry e. Ary mihitsy afa izy iny. Ary ahoana moa ianao mitondra teny aty amiko hoe iona amiko izy. Dada koa dia mampomety vonina ny resaka amin'ny ve dada sa tsy e. Zao no izy hitanao tsara angamba mivaravarana amin'ny vonidiranao toy io. Lasa ianao voaka dia mbola tsy tezitra. Aingakaingana aho lasa ianao voaka. Mbola anenenanao izay didohanao izay andray androandro dada. Tsy misy anenanako izany ry kiala kely tia. Itotrano. Dia izay no antony hitondrako anao nanoloanan'ireny voaka marobe ireny ry liva. Faly dia faly mihitsy izy nahitanao niaraka taminy. Indrindra rehefa nitsofoka taminy fa vola avy any aminao daholo nanaovana an'ireny tetikasa rehetra ireny. Ka ahoana faly venao? Jereo nefa isaky ny toerana nilentsika dia orakoraka be tsy misy ohatr'izany nandraisana anao e. Marina tokoa izany ry njara. Vonina niara-dalana aminareo
Ary ny teniko aminao Linjara dia zao tandremo fa misy tady fofana eny ianao e. Ahoana tsara hoe liva? Taizany nalalanao an'izany? Dada? Dia ho vitany very liva nefa... Tezerany anie izany tao an-trano tao izany e. Zara tena androahany tsy nanana ny antra mihitsy. Dia inona nefa natao amin'izany e? Mitandrina fotsiny ka indrindra mandra-pahatonga ny fifidianana. Eny ary. Finona moa ty zava-doza nataonao ty ry liva, Zava-doza ahoana ry dada? Ary tao lasa miandany amin'ny fahavaloko ianao, sady zay tsy menatra kory mivory aloha ery. Dia reny olona manitra zay renireny ve tohananao fa tsy tady. Finona mihitsy miverinao aty e. Toy ianao indray no mitsangana ho fahavaloko. Dia ho hitanao tsara fa ataoko ringana miaraka amin'iny ianao. Noho izany, zao dia zao, lasa ianao voaka ty trano ty, tsy mahazo mitondra ny ininina, na dia iny telefonina nao iny azy. Ry dada, sao dia mba tsy rariny loatra kosa zao e. Ka na rariny na tsy rariny mivoaka ny fantatro, lasa ianao mbola volako ny fidianana n'iny telefona iny. Ary zao koa vao fantatro fa ny vola rehetra nomeko anao nitetika asa sandoka nataonao izay nangalana vola taty amiko iny nomenao n'iny kandida sahirana iny ka nanaovana an'ireny tetika asa samy hafa ireny. Vehivavy fangorika mena rana, ndany ianao mivoaka ny trano fa tsy mila vehivavy ohatranao ary tsoroka aminao fa tsy maintsy fitaiko iny, ary ianao koa ataoko miaraka aminy. Ary lasa ianao tsy zanako ianao manao miketo fa fahavaloko. Ndray ry dada, dia vitanao ve mandroka anao ohatr'izao? Lasa fa marenina ve? Eny ariko, andeha rehefa tsy tianao izany. Ndana mihitsy. Mba raha indray izany nahazo anao izany ry liva marina, nefa aza matahotra fa mbola eto no ananao iny. Dia inona izany izao ny atao e? Natrika conférence de presse sika afaka atsasakadiny eo, araka ny feo eny dia mila antsika ny vahoaka. Leo ny fampanantenana pokaty ataon'ny mpanambola izy, arakaraka ny valitenitsika eo amason'ny mpanao gazety izay anaparitaka ny vaovao no antoka iray farany, feno 100 ny valitsika. Eny ary e. Allô Betitra? Patron, efa eto amin'ny toerana no lazainao azao. Eo amin'ny 10 minitra eo sisa dia anomboka ny conférence de presse. Miazo izay fotoana izay fotsiny sisa. Alera ihany dia ampitondra izay ny mandrakizay patron. Eny ary, okey, miandranao ato ny vola be rehefa vita ny mission. Okey patron, vatokisy ianao. Ahoana liva, mety tsara ve izao akanjoko izao? Efa ho tsara lesy izao Ndao amin'izay ary, efa sika sisa nandrasana. Kely sisa patron efa hitako mialany ianao. Atsaro kely anao fifandraisana aminao fa tonga ny fotoana. Okey ary, miandranao Inona mandrakizay lesy ry zandry? Isa, roa, veloma lesy. Allô patron, makany maka vola avy eo fa vita ny afera. Miandranao mail tsara mivoaka ny varavaranao fa sao dia tratra amin'ny polisy any Vita ny afera marina. Tsy maintsy any toerana mahabe ny tanàna io, maty tanteraka le kandida mahantra velona iny. Nizay efa tongo Betitra. Efa izy mihitsy zany mandondony zany. Mandroso lesy ry Betitra. Miarabanao misy Rafaly? Fiza koa ianao? Betitra no ndrasako nefa tsy ianao sa olo tiny ianao? Efa io izy Ka zay miditra ary tonga dia midirina reo anankiroa. Midiry ianao ry Betitra? Ohatray fa toa misy menoto ny tanan'ity Betitra fa ahoana? Inspecteur Sofiane manoloana anao, ary eo ry brigadier assumenao kely izy aloha. Fa ahoana ry Betitra? Ino zao atao lazao? Tena mamadika ialahy Tsy namadika izany izy fa tratra teo ampanaovana ny asa ratsy na dia tarasy izay dia izy tetika mihitsy ianao monsieur Rafaly mba fantatrao moa io olona nitofirin'io pikara-manadinao io jereo io sary misondra io ry le mpamosavy malemy ty Ohatray marina fa liva zanako ihany nitofirinao tamin'ny alalan'ny Betitra fa tsy njara velively le kandida mamy vahoaka.
diso tetika tanteraka ianao zao fa nampisavy tena lozako marina fa olona telo be dita galivana saiko ny vonono lava tsy ho masoa ianao le senjara zafady oay fa to tena tsy diso ny eritreritro le mpibata entana sy mpatory ambany lavarangany ty lasa kandida be ny tanàny ty fantatro tsara mihitsy ary le mpamono olony ty ary ny marina tsy fantatro ry ngiampandositra didy de zao tsaronao mo madamy velonjara mino fa tsaroana koa ny asa ratsy nataonao taorianan'izay ary eto ty ampafantatra anao fa zany njara zanaty zanako ao moa ny tena marimarina kokoa ahoana tsara hoe ampy anao zay ary ndeza tsy izy atao velomantreo fiainana milamina sy miadana any amponja indray ianao misainsaina ny asa ratsy nataonao nde fotoany adidy any amin'ny fandevenana ny anapavinao ry jara aleo hitondra nyty tsy valary ty any amponja aloha zay ary zao vao tena fantatra sy voapirofo fa ianao ty mihitsy le mpanao aferana rongony sy mpanao aferana tovan'olombelona rehefa nataonay fanarahamaso rehetra dia tena ianao mihitsy ny jolahambolona tabatra ary tena fahavalo-pirenena mihitsy tena zava-doso ty fitiavam-boninahitra sy fitiavam-bolo ty marina ny zanaka vavy maty ny zanaka raty nandendrika ty amponja ny arena sy fiadanana na fohy zao aty amponja sisa ny tsakotsako miaraka amin'enina sy ny zavatra natao tenina zao marina le tonga amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny vola mifototry ny ratsy rehetra lozako marina za ihany ny voany nataoko zany namono ny vatoko zany namono ny zanako za koa mbola saika namono ny zanako lahy anankiray tena zava-doso lozako marina tena nanosavy zanaka nde ny fiarana trio azy lay tantara mitondra ny lohateny hoe nanosavy zanaka nanosavy zanaka reto avy no namelona ny tantara onizay ny aina nitsora Andriamorasata nanja mandresy Mamotiny ary Benjamin nanoratra ny tantara nanja mandresy